dia faly miarabanao ndray amin'izao fotoana zay azaontsika mitombo amin'ny fahalalana any Kristy izao araka ny fampianarana sy ny fiarahantsika mandinika ny soratra masina. Misaotra n'Andriamanitra isika manana izany tenin'Andriamanitra izany ary indrindra amin'izao fotoana izao. Ny antony mahazava-dehibe manokana ity lesona zay omena antsika anio idia noho ny toetrandro ankehitriny. Fa ahoana ny toetrandro ankehitriny? Hojerentsika izany rehefa avy eo dia hofantaritsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny toetrandro amin'izao andro misy antsika izao. Nefa alohan'ny dinidinika rehetra dia mbola hiara-mivavaka aloha isika. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainy azy any an-danitra no nanomezanao anay ny ray izao fotoana izao. Azaonay miaino ny teninao, miaino ny fampianarana avy aminao, ary misaotra anao zay no ny anananay ny teninao sy hisiany zao fiasana am-pelantananao zao mba hoentinao mampianatra anay naiza toerana misy anay ka afaka mandray izao onjapeo izao zahay. Ary misaotra anao no ny fisiny zany onjapeo zany sy ireo mpanomponao zay ampiasainao hampita izany amin'ny alalan'ny teknika eo am-pelantanany. Angatanay aminao Tompo izao teninao zay horaisinay izao dia tondra fahazavan-tsainao anay indray hoentinay miatrika ny taona misy anay ankehitriny. Amin'ny anaranao Jeso Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Anio sika ry havana dia handinika ny amin'ny Jesosy ilay Mpaminany. Inona ny mahazava-dehibe ny azahoantsika mandinika izany? Izao manko ny voalazan'i Jeso Tompo hoy izy hoe raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo fa hisy Kristy sandoka sy Mpaminany sandoka hitsangana ka any famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao na de ny olom-boafidy aza de ho fitahiny. Hisy Mpaminany sandoka. Tsy ilaza isika hoe ireo rehetr'ireo zay misy ankehitriny dia Mpaminany sandoka avokoa. Fa ny zavatra fantatra amin'izao fotoana izao dia misy 470 ny karazam-pivavahana misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Any Frantsa tamin'ny fanambarana eo amin'ny gazety anankiray dia nilaza fa misy 470 ny karazan'ny sekta any Frantsa. Zavatra mampieritreritra antsika mahatonga antsika handinika ny amin'ilay Jesosy Mpaminany dia satria efa nanambary izy fa hisy ny Kristy sandoka sy ny Mpaminany sandoka. Ka andeha ho jerentsika ny amin'io Jesosy io fa anga Mpaminany izy. Ho jerentsika ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny aminy aloha ny amin'ilay Jesosy Mpaminany zany. Satria raha ny resaka hoe Mpaminany dia ho hitantsika ny amin'ny nambarany Mosesy. Ary Mosesy dia tokony ho tany amin'ny 500 taona na 570 taona tany ho any talohan'i Jeso Tompo nisiny teto tany. Ary Mosesy dia isan'ireo Mpaminany. Ka izao ny tenin'ny Mosesy ao amin'ny Deutéronomie 20:20 amin'ny fotoana zay nilazany manokana ny amin'ny tsy tokony anekena reo mpanao sikidy sy mpanao fakatovana. Izao ny voalazany ao amin'ny Deutéronomie 20:20. Aoka tsy hisy eo aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fakatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanao ody, na manao azo masom-bava, na mpanady na manao azo tsindrin-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa vavetaventany eo mason'i Jehova izay rehetra manao zany. De nitoy ery aorina ny teniny 7:20 hoe de hoy Jehova tamiko, tsara ny teny zay nolazainy. Fa zao Mpaminany no hatsangako ho azy avy amin'ny raha lany tahaka anao. Ka ataoko eo ambavany ny teniko ary ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy.
ary zay rehetra tsy miaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako dia izaho no hitsara azy. Mpaminany no atsangako ho azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao. Ary io mpaminany io dia nasain'Andriamanitra hoe izay tsy miaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako dia izaho no hitsara azy. Rehefa tonga Isaia-mpaminany tokony 700 taona tatoriana indray zany, dia naminany ny am' Jeso tompo izy. Ary faminanina ny am' Jeso tompo io dia izao no lazain'ny Isaia-mpaminany ny momba zany, momba an'io Jesosy io zany, hoe ny fanahin'i Jehova tompo no ato amiko, satria nanositra hitory-teny sy mahafaly amin'ny malahelo izy, nanirakahy hahasitrana ny toritory fo izy, hitory fahafahana amin'ny babo, hamokatra ny maizina ho amin'ny mazava, hitory ny taona kasitrahan'i Jehova sy ny andro famalian'Andriamanitsika. Izany hoe nitondra ny afatr'Andriamanitra teto am'izao tontolo zao, faminanina mikasika an'i Jesosy tompo zany. Ny Matio 7:15, andininy 5, Matio 7:15 ka ny andininy 5 dia ahitantsika izao voasoratra izao: rehefa tao an-tendrombohitra Jeso tompo, niova tare teo tendrombohitra, niseho tamin'ny maha zanak'Andriamanitra azy marina izy, dia izao ny teny nataon'Andriamanitra hoe ity no zanako malalako zay sitrako, izy no henoy. Mpitondra ny afatr'Andriamanitra izy ary dia natsangana mba ho henoina. Hatreto dia iraisantsika amin'ny fivavahana silamo zany, satria ny silamo ihany koa dia manaiky fa iray am'ireo mpaminany Jeso Kristy. Ny zanak'Israely raha tonga teto tany izy dia misy ny nino azy ary misy ny tsy nino azy. Ny Matio 1:20, ny andininy 4:40 dia ahitantsika fa tsy nitovy hevitra ny jiosy ny amin'ny maha mpaminany marina an' Jesosy, satria zao no hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra io. Matio 1:20, ny andininy 4:40, izao no voalaza hoe: ary rehefa reny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy, dia fantany fa ny tenany no nolazainy amin'izany, dia nitady hisambotra azy izy, saingy natahotra ny vahoaka, satria nataon'ny vahoaka ho mpaminany Jesosy. Izany hoe ny fariseo sy ny mpanora-dalàna dia tsy nino mahampaminany an' Jesosy, na dia nahalala ny teny nambarany Mosesy azy izy, fa ny vahoaka kosa dia nanaiky fa mpaminany io Jesosy io, mpaminany izy. Ao amin'ny 9:40 koa, ny andininy 4:40, dia nanontany mpianatra Jesosy. Rehefa tany amin'ny faritany Kaisaria Filipo izy, dia nanontany mpianatra Jesosy hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia izao no navalindreo azy, dia hoy ireo taminy, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, hoy ny sasany Eli, hoy ny sasany Jeremia, na anankiray amin'ny mpaminany. Ny olona zany tamin'ny andron'i Jesosy dia nilaza fa mpaminany io Jesosy io. Ny Lioka 4:20 anefa, ny Lioka 4:20, ny andininy 5:20, dia nahitantsika ny fahakivin'ny olona rehefa injay nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy. Izao ny tenin'ireo mpianatra teny amin'ny tany Emaosy, efa nitsangana tamin'ny maty amin'io Jesosy, amin'ny andro 7 efa nitsangana tamin'ny maty izy. Izao ny zavatra nisy. Ary hoy izy taminy: ahoana zao teny resahanareo ety am-pandehanana zao? Jesosy no miresaka amin'izy roalahy amin'io. Dia nijanona nareo sady narahelo tare, ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namalika nanao taminy hoe: ianao rery va no vahino mitoy teto Jerosalema ka tsy mahalala izay zavatra nitranga tao am'izao andro zao? Fa hoy izy taminy: zavatra manao ahoana moa zany? Ary hoy izy roalahy taminy: ny am' Jesosy avy any Nazareta,
mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Jesosy avy any Nazareta mpaminany nahery tamin'ny teniny sy ny asany. Niavaka tamin'ireo mpaminany samihafa ny fahitan'ny olona azy, ny fahitan'ny jiosy azy, fa nahery izy na tamin'ny teny na tamin'ny asa. Zao anefa zavatra nitranga ihany koa ao amin'ny Marka 9:4 dia ahitantsika an Jesosy gaga noho ny tsy finoan'ny olona azy. Ary zao ny voalaza ao amin'ny Marka 9:4 rehefa tsy nino azy ny olona tao Nazareta dia zao nosoratan'ny Marka raha mitantara ny amin'izany izy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny ankonany ihany. Mpaminany izy nefa tsy noajain'ny olona teo amin'ny fianakaviany, tsy noajain'ny olona tao amin'ny tany misy azy, fa nataony hoe tsy lay mpandrafitra zanaky Maria, Rahalany Jakoba sy Jose sy Jodasy sy Simona valy ity. Mpaminany izy, gaga ny olona ny amin'ny fampianarany, kanefa dy zany no esiteny nataony, mpandrafitra anie no asan-drangah io e. Maria anie ny reniny ary ny Rahalany ray tapo aminy Jakoba, Josesy, Jodasy sy Simona. De hoy Jesosy hoe tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ihany. Manao fanazavana tsotra kely sika eto amin'ny Marka 9:3. Tsy nino an Jesosy ho mpaminany reo olona reo satria olona niara-naina taminy, mpandrafitra ny raharaha ny marino reniny. Ary eto dia ambarany fa nanana rahalahy Jeso tompo, Jakoba, Josesy, Jodasy, Simona, rahalahany zany. Ary dia mbola nampiny aza hoe ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny. Zany hoe rehefa jerentsika zany dia hita fa rehefa vita, rehefa teraka Jesosy, teraka le Virjine, dia tanteraka ny teny izay voasoratra any amin'ny Matio, raha nilaza ny amin'ny Jeso tompo izy, ho ny aterahan'i Jeso tompo. Zao ny voalazany ny amin'ny Josefa hoe ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao arak'izay nandidin'ny anjelin'ny tompo azy ka napakatra ny vadiny, ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Rehefa teraka zany Jesosy, raha ohatra ka manontanytsika hoe tsy nahalala azy izy mandra-pahoviana hoe, dia mivoasoratra hoe mandra-piterany zazalahy. Ary izany nahatonga any Lioka, raha nanoratra Lioka, dia hoy izy hoe ao amin'ny Lioka 2:5, raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro havelomany, ary niteraka ny lahy matoany izy, dia nodidin'ny lambanjaza ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona fa tsy nisy nitoerany tao an-tranombahiny. Zany hoe tsy nahalala azy izy mandra-piterany ny lahy matoany. Ary rehefa niteraka ny lahy matoany izy dia tonga ny fomba mpivady, ary dia hitantsika eto ny hoe mbola niteraka zany Maria ao amin'ny Marka 9:7. Ary reo rahalany Jeso ireo no latady azy koa voalaza eto. Ary nahatonga ny olona tsy nino Jeso ho mpaminany dia satria zanaky Maria mpandrafitra izy, tsy nino ro zareo, nefa noho ny asa nataon'ny tompo tataoriana dia nanaiky ihany izy fa mpaminany io Jeso io. Inona moa no atao hoe mpaminany? Ny mpaminany ry havana dia raha ny testamenta taloha jerena dia olona mpitondra hafatra. Izany no atao hoe mpaminany. Mpitondra ny hafatra Andriamanitra ny mpaminany Jehova. Andriamanitra zany miteny aminy dia ampitainy amin'ny olona izany hafatra nataon'Andriamanitra izany. Ary be dia be ny mpaminany ao amin'ny testamenta taloha. Ary ny olana amin'izao fotoana izao dia ny fahitana fa betsaka ny olona mitondra izany teny izany hoe mpaminan'Andriamanitra, mpitondra ny hafatr'Andriamanitra. Ka Jesosy dia nampitandrina izy fa hisy ny atao hoe mpaminany sandoka, ho mpitondra ny hafatra avy any amin'Andriamanitra nefa sandoka. Ary ny zavatra anankiray izay mampieritreritra azy dia hoy ny tompo hoe raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny.
raha misy olona mitondra eo aminao ivarotra zavatra aminao hoe tia de volameny ty na vatsoa ty na zao ty, inona moa no ataonao mba hafantaranao ny tena izy? Entinao makany amin'ny mpivarotra volamena mba ho sedraina izy marina ve sa tsy? Ahoana no hafantaranao fa tena mpaminany marina le olona? Ny antony manko de voalaza etiny hoe ny mpaminany sandoka hanao famantarana izy, hanao fahagagana izy. Ka ahoana no hafantaranao fa famantarana sy fahagagana entiny mpaminan'Andriamanitra marina izany? Ahoana no halalanao zany? Tsy maintsy ho fantaritsika na mifanaraka amin'ny hevitr'ilay mpaminan'Andriamanitra de Jeso Tompo ny zavatra ambarana tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve sa tsy? Satria ny fanaovana zava-mahagaga nery avany. Raha mijery mpanao mazinoary ianao, gaga ianao mahita ny zavatra zay ataony, gaga mihitsy ianao, zava-mahagaga anao taony, ary de mirotra makany daholo ny olona. Mahita mpanao zava-mahagaga ianao, makany amin'ny voyante ianao, makany amin'ny piskidy mpanandro ianao, ahitanao zava-mahagaga ny ataony, kanefa moa ny zava-mahagaga rehetra ve de avy amin'ny Tompo avokoa? Moa ny zava-mahagaga rehetra zay hitanao hoe tsisy arivo avy amin'ny Tompo avokoa? Ilaina ry havana ny mitandrina, satria voalazan'ny Jeso Tompo hoe na de ny olom-boafidy aza de ho fitahany, razo atao. Olom-boafidy ve de ho voafitaka? Eny Tompo, ho voafitaka ny olom-boafidy raha tsy sedrainy amin'ny asidra ny fahagagana zay hitany. Ahoana nga ho ianao no anaovana izany? Satria maro ny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka zay itsangana ka hamitaka ny maro. Zany ndray akory tsy milaza fa akoso-bolamena avokoa ny peratra rehetra. Misy ny tena peratra volamena, ary misy ny peratra koso-bolamena. Misy ny fahagagana avy amin'ny Jeso Tompo, avy amin'ilay tena mpaminany marina, satria nambarany hoe izay mino any asa taoko no ataonko ary anao asa lehibe noho izany azy izy. Nambarany zany. Kanefa misy koa ny mpaminany sandoka zay hanao fahagagana sy famantarana ary hamitaka ny maro izy. Ary zany tsy maintsy jerentsika fomba ahoana no ahalalako fa tena avy amin'ny Tompo marina izao fahagagana mitranga izao, na fitaka izao fahagagana mitranga izao. Tsy misy afa-tsy ny fanekensika hampandalo ny asidra ny zavatra misy. Izao manko mpaminany miavaka tamin'ny mpaminany rehetra io Jeso io. Ary noho izany de ilaina no sedraintsika avy amin'ny asidra ny teny efa nambarany ny zava-misy ambarany zay milaza ny tena no mpaminany. Teto amin'ny firenentsika ry havana, raha hoe ny hoe olona mpitondra ny tenin'Andriamanitra no ataontsika hoe mpaminany, olona mpitondra ny afatr'Andriamanitra no ataontsika hoe mpaminany, dia efa nisy olona nilaza ny tena no mpaminany. Kanefa izao ny zavatra nambarany de tsy tanteraka, na de nilaza ny tena no mpaminany n'Andriamanitra azy izy. Misy koa anefa olona milaza ny tena no mpaminany, ary de milaza zavatra izy tanteraka ny zavatra lazainy, kanefa tsy avy amin'Andriamanitra izany. De eto ianao de mieritreritra ny hoe ahoana hoe zany pastera? Misy fotoana zay milaza ny tena no mpaminany ny astrologue, ary maminany amin'ny alalan'ny astrolojia izy. Milaza ny tena no mpaminany ny olona mpanao skidy, nefa ireny faminaniana ataony ireny tsy avy amin'Andriamanitra ireny. Tsy faminaniana avy amin'Andriamanitra ireny, fa faminaniana avy amin'ilay mpanjaka ny maizina izay ampitahotra ny olona ary ahatonga ny olona anatona ny astrologue. Satria ohatra hoe manome faminaniana zao ny astrologue hoe zao ny zavatra tranga amin'ity taona ity, zao de miazakazaka makany ny olona mba hierovana no avy. Fitaka etiny histonana ny olona ho an'ny aminy zany. Kanefa malahelo ahy ilaza aminao fa raha miaino ireny ianao dia tsy miaino ilay mpaminan'Andriamanitra
efa nampitenenin'Andriamanitra hoe fahavetavetany eo mason'i Jehova zay miaino ireny. Deutéronomie 7:20 efa novakitsika teo zany. Mpanao fakatovana, mpanandro ambara amin'ny teny frantsay hoe astrologue, mpanao skidy, manao sciences occultes, na ny mpanana ody, sorcellerie, ny mpanao fakatovana, devin, manao azo masimbava, diseuse de bonne aventure, manao azo tsindrin-javatra, médium, mpanao atsarana mpanontany amin'ny maty, communicateur avec des esprits. Ireny rehetra ireny de samy milaza ny tena no mpaminany avokoa, ary mety havita zavatra tokoa kanefa mpaminany sandoka ireny fa tsy avy amin'ny tompo ireny. Rehefa jerenao amin'ny soratra masina, fahavetavetana eo mason'i Jehova ireny araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie teo. Abomination devant l'Éternel. Koa raha ianao zay milaza fa olon'Andriamanitra no manaraka ireny, de milaza aminao fa manao fahavetavetana eo mason'i Jehova ianao, fa tsy miaino lay tena mpaminan'Andriamanitra. Misesy ny mpaminanina ampitonay Andriamanitra izany, ary Jeso tompo raha tonga teto tany izy dia nanafatra ny am'izany ihany koa. Ka rehefa tonga ny fotoana ny akarany tany an-danitra, ny fanahy masina zay nirahiny teto am'izao tontolo zao, de nanambara mazava tsara amin'ny tenin'Andriamanitra fa ampy zay ny andro lasa ho fanao mijentilisa, nanarahany an'ireny mpaminany sandoka samy hafa ireny. Izay nampiavaka an' Jeso tompo koa raha teto tany izy dia marina fa mpaminany izy, nefa nilaza ny tenany izy ho tompon'ny teny. Ka hoy izy hoe ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teny koa tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teny koa tsy mba ho levina. Ary sainy mihitsy aza ny laza ny hoe fantatrareo fa voasoratra hoe fa izaho kosa milaza aminareo hoe, ny mpaminany teo aloha de ny teny hoe zao, fa izaho de afaka manamafy aminareo mafimafy kikony amin'izany satria tompon'ny teny aho. Ry havana, inona ary no azontsika raisiny amin'izany Jeso mpaminany zany noho ny fotoana de janoneo isika fa mbola ho tohizatsika manaraka ny amin'ny mahampaminany an' Jeso tompo, satria zava-dehibe loatra ny fahafantarantsika ny mahampaminany an' Jeso tompo. Ho mpitondra ny afatr'Andriamanitra marina, mpaminany ny avaka tamin'ny rehetra. Ary noho izany eto isika de fa afaka manamafy sahadiny hoe raha misy olona milaza ny tena no mpaminan'Andriamanitra na mitondra ny hafatr'Andriamanitra kanefa ny fahazoany ny tenin'ny tompo na ny teny ambarany manohitra zay nambarany Jeso tompo dia mpaminany sandoka izy. Ohatra, manome ohatra mivantana aminareo aho, nandre mihitsy aho tao amin'ny fampelezam-peo fa nisy milaza ny teny no mpaminany mpitory-teny afatr'Andriamanitra, kanefa izao no nambarany. Ka Andriamanitra anie ka tsy mampaninina azy ny manaraka ny fomban-drazana satria izany no razana nametrahany ianao e. Zany ny fanao ny razana nametrahany ianao, ka tsy mampaninina ny manao zany fa Andriamanitra de fa nanao malagasy, ka de ny fomba ny malagasy tsy maninina nataonao aza. Mpanompon'Andriamanitra ny samy tory zany, mpaminany sandoka izany, satria ny fomban-drazana malagasy de makany am'mpanandro sy ny piskidy, makany amin'ny razana no mitady fitahiana, fomban-drazana malagasy zany. Ka raha mpaminan'Andriamanitra marina ianao, manaraka n'Andriamanitra marina ianao, de tsy ilaza amin'ny olona hoe tsy mampaninina zany, fa manohitra ny tenin'Andriamanitra ny teny entinao, mpaminany sandoka ianao raha manao zany. Fa ny mpaminany marina de mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra zay ambarany. Torohevitra ho anao ary, na iza mitory teny aminao, manambara teny aminao, kanefa manohitra tenin'Andriamanitra izany ambarany ianao zany, dia mpaminany sandoka izany. Tsy ilay Andriamanitra ny Baiboly maha-kristianina anao no Andriamanitra toriana raha izany izy, fa ny Andriamanitra zao tontolo zao de ilay mpanohitra ny tenin'Andriamanitra. Mpaminan'Andriamanitra ve izy? Ka ilaza hoe
tsy mampaninona ny fijangajangana fa ianao olombelona rangahtya mpaminan'Andriamanitra ve izy de sahy haniraka anao hanao zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ka haniraka anao hanatrika fanatrehana fanatitra tao amin'ny maty kanefa fahavetavetany eo masin'i Jehovah zay manao zany ary noho izany ry havana dia anjarantsika ny misedra amin'ny asidra ny tenin'Andriamanitra nambara ny tompo ao amin'ny alalan'ny soratra masina ny teny rehetra mivoaka eto amin'izao tontolo izao mba tsy ho voafitaka ianao ka hanaraka ny tenin'ny mpaminany sandoka satria efa nampitandrina antsika Jesosy fa ny tena mpaminany dia ilay zanak'Andriamanitra fa izao nampaherezana anao aza minomino foana zay lazain'ny olona fa sedrao amin'ny tenin'ny Kristy ilay mpaminan'Andriamanitra ny rahiny teto amin'izao tontolo izao ny afatra mpitondraina anao raha amin'izany dia tsy ho diso ianao ary ho hitanao ny tena mpaminany marina tsy ho voafitaka ny ianao ka hiaino hainy foana fa hampitaha kosa ny tenin'ny Kristy ilay mpaminany rahan'Andriamanitra hitondra ny afatra teto amin'izao tontolo izao mba tsy ho diso lalana ianao satria izy irery no lalana sy fahamariana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany hivavaka isika misaotranao tompo noho ny famindramponao sy ny fitiavanao nampahafantaranao anay androany ny asaribidin'ny fihainoananao dia ianao ilay mpaminany marina ilay mpaminany rahan'i Jehovah hitondra ny afatra teto amin'izao tontolo izao lay zanak'Andriamanitra mihitsy ny ilazany hoe ity no zanako malalaky izay sitrako izy no henoy ampio zay tompo mba tsy hihaino afa-tsy ianao tsy hakato afa-tsy ianao ary hampitaha ny teny rehetra renay mifanaraka amin'ny tenin'ilay mpaminany marina ve zany satria ianao ihany no nilaza hoe maro no Kristy sandoka sy mpaminany sandoka ho tonga amin'izao tontolo izao mba tsy ho voafitaka ny izahay mpamonjy eo noho ny famindramponao sy ny fanekenay ny teninao amin'ny anaranao Jeso tompo no anaovanay izany vavaka izany amen